finantrandriavana malala nzontsika miona toy zao indray a iainy ten'andriamanitra andany efatra tsara zany koa indrindra mofina ny meny tompo atsika amin'tian'io ity ao aminareo ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Talata 20 aprily 2020 vanjinantsika ilay hevitra hoe mpandresy ny tompo andeha riavana idera sakalazan'andriamanitra isika miobian'andriamanitra ary tany rehetra mankalazany voninahitra ianarany miovoninahitra izy ho fiderana azy lazao amin'andriamanitra hoe endre matahotra ny asanao falebiazany herinao ny koiza mifavalonao anao ny tany rehetra ekoko natrehanao ka ankalazanao eny ankalazany anaranao izy amen.
mivavaka isika. R'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao, misaotra anao zay fa afaka mivavaka aminao, mianao tombonandro ka afaka miaino hamaky ny teninao. Mitera sy mankalaza ary mivonary sy narinao masina zay noho izany Tompo, satria Andriamanitra fitiavana ianao. Mamindrafo aminay mpanota matra Tompo, ka velao ny elokay. Miasa fanahy masonao aminay, randray ny afatra tsara avy amin'ny mofonainy izay. Anaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo, mivavahanay. Amen. Ny finainao antsika amin'ity unité ravina malala dia hitanao amin'ny bokin'ny Daniela. Daniela toko 7 ny andiny fa 420 ka hatramin'ny 70. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Dia talanjo ny Nebokadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolotsaina hoe: moa tsy telo lahy mifatotra vanona tsy pitsika tao anaty afo. Dia namalina ny mpanjaka ireo ka nanao hoe: marina zany ny mpanjako. Ary izy: ko no indro aho mahita efadahy tsy mifatotra mandehandeha ao anaty afo, nefa tsy maninona akory izy. Ary fijery ilay faevara dia toa zanak'ireo Andriamanitra. Dia nanaty ny varavarana lafaoro nisy afo ny rery Nebokadnezara ka niantso hoe: ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego, mpanompon'Andriamanitra avo indrindra, mivoaka avy aty. Dia mivoaka avy tao anaty afo Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Dia nifanatona ny solompanjaka sy ny mpanapaka sy ny governora ary ny mpanolotsaina ny mpanjaka ka nahita ireo lehilahy ireo fa tsy nanan-kery ampaninona ny tenany akory ny afo, na nisingam-bolo nikaikina tamin'ny lohany, na niova ny lobany ary tsy nisy fofonafo akory taminy. Nebokadnezara nitenika nanao hoe: isaoriny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego, izay naniraka ny anjeliny hamonjy ny mpanompon'izay natoky azy, ka nandika ny tenin'ny mpanjaka ary nanolotra ny tenany tsy hanompona hivavaka amin'izay Andriamanitra hafa afa-tsy Andriamanitra ihany. Ka dia manao lalàna aho fa ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samy hafa fiteny rehetra izay manao teny tsy mety ny amin'ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia ho tetitetehana ary atao trano fivoahana ny tranony, fa tsy misy Andriamanitra hafa mavonjy tahaka izao. Ary Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia nasanatry mpanjaka tamin'ny Babilôna sy ny fehiny. Amen. Ray masonao, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala, ao aminao ny fiadanana ilay Jesosy Kristy ilay velona mandrakizay rehefa nitsangana tamaty. Mofinaina ho antsika an'io ka norinisa teo Daniela toko 7:420 tantara nanipazana ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego tao anatin'ny laforo nisy afo mirehitra. Ny tena mpanompon'Andriamanitra dia izao: tsy manaiky ekohoka misampy. Afatra ray zava miten'Andriamanitra vakina teo ravina: tsy manaiky ekohoka misampy. Tantara momba ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego no hiteto ry havana. Efa fantatra fa izay tsy nanaiky nikohaka hivavaka amin'ilay sary olona volamena dia atsipo anatin'ny laforo misy afo mirehitra ny 120. Tsy nanaiky iankohoka izy telo lahy satria voarara ao amin'ny didi 10 ny fiankofana toy izany. Joro hatrany izy ireo, aleo ny miatrika laforo mamay toy izay ndika ny didin'Andriamanitra. Jesosy ry havana dia tsy manaiky nikohaka velively tamin'ity voly, na dia nitambazany izao rehetra izao aza. Ilaina ny mijoro hatrany ry havana, ny amin'ny finoana izay fananantsika, ny amin'ny didy izay vomen'Andriamanitra antsika. Ny tena mpanompon'Andriamanitra dia izao koa: manana finoana matanjaka, manana finoana matanjaka. Isaoriny Andriamanitra izay naniraka ny anjeliny hamonjy ny mpanompony izay natoky azy. Ny 2:20. Natoky niantehitra nanolotra ny tenany eo ambany fiarovan'Andriamanitra izy telo lahy. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mavonjy anay amin'ny laforo misy afo mirehitra. Falaza amin'ny 7:20 zany ravana. Tao amin'ny Jesosy ry havana no fahasahiana hiatrika fahafatesana io, ary ny fanantenana tanteraka ka hibatana fandresena mezinezina manoloana ny fasana sy ny fahafatesana. Ilaina ny finoana miredareda, tsy manaiky lembenana amin'ny fisitrahana. Ny tena mpanompon'Andriamanitra dia izao: mivoaka mpandresy, voaka mpandresy. Nahita ireo lehilahy ireo fa tsy manan-kery hampaninona ny tenany akory ny afo. Ny 7:20. Tsy manan-kery ny laforo mamay, mahery ny tompo, manaiky ny fahefan'ny tompo ny mpanjaka, miova ny fiarahamonina. Manao an'izany rehetra izany. Mariky ny fandreseny ilay Andriamanitra mpamonjy antsika izany ry havana. Nampandresena nisy telo lahy koa teo anatin'ilay laforo mirehetra afo. Azoanao madinika hoe tena mpanompon'Andriamanitra ve ianao? Aza mikohaka amin'ny sampy ary manana finoana matanjaka
dia zao voaka mpandresy mandrakariva ianao satria mpandresy ny tomponao. An'andriamanitra ireo voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra, sotra ny mofinainany menao anay izay milaza fa ny tena mpanompon'Andriamanitra dia tsy minaiky kohaka amin'ny sampy, manana finoana matanjaka ary mivoaka mpandresy hatrany. Mivavaka aminao zay ny amin'ny asan'ny fiangonanao, ny fitorianany filazantsaranao mitona ilay Jesosy Kristy nandresin'ny fahafatesana, koa atao io tompony ezaka rehetra anapariahana izany, ijoroanao vaviny melona izany fa mpandresy ianao Andriamanitra ay. Mivavaka aminao zay ny anasitranareo marary hitahina ny asa fitsaboana, ampinoinareo azony manjo, amonjenareo mahantra sy sahirana ka tohaninareo marifikolona. Tompo, tahio ny fiazakazahana indray, miasa felomana, ny fikasana tsara rehetra, ny fianarana izay atao dia miarovanay, tahio ny firenenay. Ny vavakay dia teo anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay efa nampiandry anay ny vavaka manao hoe: raha na eo izay ny an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mihona anio ny anina saza ao anay, ary mamelana elikay tahaka ny namelanay izay miloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raha izao fotoana riavina nitsodrano, atolotra anao minaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Aza matahotra anao efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ianao. Raha mita ny rano anao dia ombanao aho, ary raha mita ny ino anao dia tsy hanavitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may, ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Fa izao ny Jehovah Andriamanitra dia ny Ray Masiny Israely mpamonjy ianao, satria mahalala eo masoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako. Aza matahotra fa momba anao aho. Amen. Teo an'Andriamanitra ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.